Bonjour daholo indray tsika any. Ary miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako tratra indray ty anio ty. Ary manonona trano ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra ho amin'ny tokantranontsika ho amin'izay masahana ny fiainantsika rehetra. Iroso ny dia indray zany a, no le hira zay iroso ny dia anara-dia ny Jesosy. Atsika miroso ny dia eto zany fa mbola ao mifanarahana ny dian'ny tompo ihany tsika moa zany fa lesona apokalipsy zany dia mbola mitohy. Dia mety mitenitsika tena mialava izy zany toa tsy mety tapitra fa tsy le mahatapitra azy angeny zava-dehibe hoe azaka zany hoe atao izay hatapitra azy. Fa ny zava-dehibe dia hoe inona le avatra le fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomeny antsika zany. Dia mahasahana ny Baiboly rehetra moa le izy zany ka dia Andriamanitra hanome hery antsika amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, hanome fahazotoana antsika ihany koa ary hampitombo fahalalana sy fahendrena antsika amin'Andriamanitra. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia tsy mahefa manao nainina isika ka dia mangataka amin'ny tsiraray avy hiaraka hivavaka zany ka dia manasa antsika indray hiara hivavaka amin'ity maraina ity. Hivavaka isika ary. Tompo Iray Masina sy tsara indrindro. Mananitra avy ny anaranao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mankalaza anao izay Andriamanitro hatramin'izao ka ho mandrakizay. Isaoranay anao Ray izay rehetra efa nataonao taminay ary isaoranay anao ihany koa izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Matoa izay mbola afaka mifampivavaka eto dia noho ny fahasoavanao Andriamanitra Ray. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa amin'ny fanahinao rery ihany. Ko dia mankalaza anao Ray io, midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny tombonandro mahavelona izay mbola omenao ny tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fiahinao anay, ny amin'ny trano ialofanay, ny amin'ny sakafo hohaninay, ny amin'ny fahasalamanay. Isaoranay anao Ray izay rehetra efa nataonao taminay ary isaoranay ihany koa izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Eny ny olona rehefa milamina ny fiainany dia mankalaza an'Andriamanitra izy, manome voninahitra an'Andriamanitra izy. Rehefa sendra ny fahoriana na sendra ny loza na sendra ny fitsapana mafy dia manome tsiny an'Andriamanitra ny ataon'ny olona. Kanefa hoy Job amin'ny teny manambara manao hoe moso ihany va no raisina avy amin'i Jehova fa tsy ny ratsy ihany koa. Eny Andriamanitra Ray. Matoa misy zavatra mitranga amin'ny fiainanay dia avelanao mitranga izany. Na fizahan-toetra io, na fitsapana io, na ady izay hatrehina io. Angatahany aminao dia aoka ny fanahinao no hiasa aminay amin'ny fahafenoana. Ahafahanay mahafantatra ny sitraponao ny amin'izany. Raha mety noho ny tsy famendrehanay na tsy fahamaterahanay dia ianao Andriamanitra angatahanay mpafantatra anay izany mba hibebahanay eo anatrehanao, hiovanay lalana. Raha fitsapana ho anay indray dia ianao Andriamanitra nomenay hery araka ny teninao manambara manao hoe amin'ny fakapanahy dia tsy misy fakapanahy izay tsy natao zakan'ny olona ho ianao fa Andriamanitra koa mamely lalana hivoahanareo mpandresiny amin'izany. Meonay ny hery, meonay ny tanjaka amin'ny alalana fanahinao hivoahanay mpandresy. Dia raina mandrakizay ny anaranao, kalazay ny anaranao Ray. Raha io ny amin'izay trangy amin'ny fiainanay dia isaoranao avokoa izany. Ary misaotra anao izay satria ianao no miasa mitantaranay isan'andro dia amin'ny fiainana izay anananay tsiraray avy. Raha io mifona aminao ihany koa nefa izay. Fa mpanomy tsy mahasoa izay ary tsy mahatoky eto anatrehanao. Maro ny fahalemenay, maro ny tsy fahatanteranay, maro ny tsy famendrehanay rehetra. Ka dia mifona aminao izay Ray ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mamindrafo aminay Ray io, mamelany elokay renao. Ary dia mangataka aminao izay Kristy io. Dia amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Ary eo Andriamanitra ny fanahinao hitantanay ho amin'ny marina rehetra ny. Ko raha hianatra ny teninao sy handinika ny teninao ary izay amin'ity ity indray dia aoka ny hosotry ny fanahinao no hiasa aminay amin'ny fahafenoana Ray. Ahatanteraka ny sitraponao. Dia eny Andriamanitra aza mafohina mahasaraka anay
amin'ny alalan'ny fanainao fa tantany syvimbino izay raha io ao ny tsy salama ty atokantrano ty na any amin'ny hôpitaly na mitoerana izay nona zao fampianarana izao mamindrafo amin'izy ireo Andriamanitra ka ino ny fitarainany fa hoy ianao miteny manambara manao hoe fa raha ny zanako no mitaraina amiko andro amanalina movy tsy hainao any an-danitrano ianao Andriamanitra ino ny fitarainany izay mitaraina aminao na eo amin'ny aretina izany na eo amin'ny ady atrehina eo amin'ny fiainana izany na eo amin'ny kasoparana ataon'ny olona izany atsozay na eo amin'ny fampahoriana ataon'ny devoly izany na eo amin'ny fampijalian'ny vady izany sy ny zavatra maro samihafa Jesosy eo am-pelantananao no ametrahanay izany olonanay rehetra izany na aretina eo na fampijaliana ataon'ny olona io na ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanay dia eo am-pelantananao Kristy no ametrahanay izany na asan'ny devoly io Jesosy eo raisy tompo izany entanay rehetra izany fanainao no mitondra izany dia ho maivana izahay ho an'izay tsy salama Kristy ka mitaraina aminao dia aoka re Jesosy ianao efa niaino any an-danitra any ka aoka le diakapoka taminao efa nanasitrananao ireo rehetra izay nitaraina taminao vangio izy ireo no tokantrano any eno ny fitarainany ka izay ametrahana tanana na izay ivavahana amin'izao fotoana izao na ny tokantrano any na izay aretina voatononao dia aoka Jesosy le diakapoka taminao ny no anasitrananao azy rehetra ireo dia ho sitrana izy ninona ihany koa asan'ny devoly izay miasa ny tokantrano any na miasa mampahory amin'ny lafiny maro samihafa dia le vonona noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy izany tsy manan-kery tsy manam-pahefana lasa ny hafa mandevona satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izay miasa ny tokantrano rehetra ny asan'ny devoly na amin'ny lafiny na amin'izay toerana inona zao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy ravy satana no ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny olona rehetra izay miaino izao fampianarana izao ka ninona asan'ny devoly miasa ny tokantrano na amin'ny toerana izay nono izao fampianarana izao izay mahazo ny tsirairay avy any dia efa levony izany no ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazay ny naranao mena voninahitra ianao ray dia farany ray apetraka eo am-pelantananao ihany koa ty fampianarana ny teninao ty aoka tompo tsisy aromaka azy eo am-pelantananao aoka mba ho totosa tsara Andriamanitra ny fifandraisanay amin'ny mpiaino manjery amin'izao fotoana izao mba ho totosana izany tompo tsara indrindra ary ho an'ireo izay mitarain'Andriamanitra ny amin'ny problema maro samihafa ny atokantrano any nefa tsy voatonona teo dia aoka Andriamanitra malivavaka ny ianao ka efa namindra fo ka many olan'izy ireo ny ianao dia ray ny naranao ray ka lazay ny naranao ny dia mitenena indray aminay ray ianao amin'ity eno ity Andriamanitra ray fa voninkaino izay vahoakanao dia naran'i Jesosy amen iroso aritsika amin'ny lesona izay ny faninarantsika natombotsika tamin'ny herin'i zany mikasika le resaka hoe 1844 na 1770 sy arivo dia famarihana moa fa io 1770 sy arivo io zany ny famaranana zany ny faran'ilay 300 sy 2 andro fanamarihana kely fotsiny zany izy ity izay atao satria nisy fanontaniana napetratsika zany izy ity dia mamamaly kely an'izay fotsiny zany satria misy zany mampifangaro le hoe 508 sy 538 hoe inona moa ny zavatra nitranga tamin'le 508 ary inona ny zavatra nitranga tamin'le 538 ary samihafa ve izy ireo samihafa ve le fahefana tamin'io sa iray ihany dia verenantsika mamerina kely fotsiny zany mamitana kely an'izay zany mba hampazava le izy fotsiny hoe le 508 zany ny fametrahana zany le fahefana ara-pivavahana tamin'ny alalan'ny fototra ara-politika zany hoe ny fiangonana katolika zany tamin'ny fotoana io zany mbola tsy nanana fahefana tamin'ny fitondram-panjakana manerana ny
zao tontolo zao ary indrindraindrindra moa teto Eropa zany ny tena nanja ny tena hoe nisy an'izay fahefana zay. De ny mpanjaka frantsay tamin'izany fotoana zany satria tamin'izany fotoana zany ny France natsoina hoe franc, zay ny antsonan'ny France tamin'izany fotoana zany hoe franc. De ny mpanjaka ny franc zany zay antsona hoe Clovis tamin'izany fotoana zany, Clovis zay tamin'ny 485 hatramin'ny 511 zany. De izy io zany no nametraka an'izay niezaka nametraka an'izay fahefan'ny Eglizy zay zany hoe fahefana ara-pivavahana tamin'ny alalan'ny fototra ara-politika. De fametrahana an'izay nefa de zao nisy ireo fanjakana zany zay kristianina hafa akoatra ny katolika satria ny anarantsika teto izy io tamin'le resaka le hoe nisy le hoe Arius. Io Arius nefany izy io zany pretra katolika izy io fa izy io nisitaka tamin'ny katolika, nisitaka tamin'ny katolika romanina satria izy zany de zao tsy nino ny resaka hoe Jesosy Andriamanitra fa finoana hoe Jesosy zanak'Andriamanitra. Ny Eglizy nefa mino an'izay. Tsy nino koa izy ny lafiny anankiray le resaka hoe trinité hoe Andriamanitra hoe personne hoe telo zany fa hoe Andriamanitra de tokana. De vokatra an'izay nefa de maro ny fitondram-panjakana zany zay nanaraka nyty Arius ty ary betsaka ny fanjakana zany teto Eropa no lasa fanjakana arianisme. De zay mpanaradia ny Arius zany lasa natsoina hoe reo zany natsoina hoe arien zany ny mpanaradia any Arius. De ny zavatra nisy nefa de ity tamin'ny fotoana zay nametrahana an'io fahefana ara-pivavahana io zany ny Eglizy katolika amin'le hoe fototra ara-politika de zao tsy afaka mametraka an'izay izy fa tsy maintsy esorina aloha reo fanjakana zany arianisme reo zany tsy maintsy esorina zany reo fanjakana reo. De tamin'ny alalan'ny Clovis zany no nanampy azy nametraka an'izay fahefana zay zany de nanomboka nandringana an'ireo fanjakana reo. De nisy fanjakana telo zany ny tena mafy be tamin'izy ireo zany de ny Visigoth, ny Vandale ary ny Ostrogoth. Ka ny Visigoth zany tamin'ny 508 no voaringana sy nazera zany tany Voyer tany akaikin'ny Poitiers teto Frantsa no nanjerana anazy io. De tamin'io zany nanomboka nametraka an'izay hoe fahefana ara-pivavahana zay tamin'ny fototra ara-politika zany tamin'ny 508. Nandeha ny fotoana. Zany hoe mbola tsy tena nanam-pahefana tanteraka zany ny Eglizy teto Eropa. Satria tsy mbola tsy tonga tamin'izay hoe afenon'ny fahefanany zay izy. De tamin'ny taorenan'ny Clovis indray nisy empereur romain anankiray le empeureuran'ny Orion zany satria nizara roa zany ny empire romain tamin'ny vanim-potoana io. De ny empereuran'ny empire d'Orion zany de empereur Justinien. Dio empereur Justinien indray zay tamin'ny taona nanjakany zany 527 à 565 zany nisy anazy ity. De zao tamin'ny 534 izy nandringana indray ny Vandale tany amin'ny partie nord ny Afrika iny zany, tamin'ny partie nord ny Afrika iny zany. Zany hoe mbola tsy tonga any amin'ny 538 zany sika. Zany hoe potika zany ny Vandale tamin'ny 534. Fa rehefa tonga amin'izay tary amin'ny taona 538 de zao satria ny Ostrogoth taiza ny toerana nisy ny Ostrogoth de teo Roma mihitsy no nisy ny Ostrogoth. De ny chassen'ny Justinien teo Roma mihitsy ny Ostrogoth zany zay naringana koa zany ny voaroka teo Roma de tena resy tanteraka zany ny fanjakana arien zany, ny fanjakana arianisme tamin'ny 538. Zany hoe tamin'ny 538 zany nanam-pahefana tanteraka amin'izay ny fanjakan'ny Eglizy zany. Atsotsika hoe fanjakana papala. Zany hoe tsy refesy mandidy tsony izy zany après an'io 538 io fa nahazo daholo ny fahefana rehetra. Anika nany mpanjaka teto Eropa raha niondrika teo amin'ny daholo nanao allégeance tamin'ny fanjakana ny Eglizy katolika romanina zany. De zay mantonga leo izy nanomboka teo amin'ny 538 zany teo amin'izay lo hoe pouvoir oppresseur satria afaka nanao zay tiany ataony amin'izay zany izy tsy refesy mandidy izy ny amin'ny zavatra rehetra zay nataony. Ny zavatra nisy nefa de zao nyresahantsika teto hoe rehefa tonga le 1844
dia inona no zavatra mitranga resaka tsika hoe isy fitsarana ho ataon'Andriamanitra ary isy zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny 1844 io. Inona ny anton'izay? Dia ny antony dia zao, aty amin'ny Daniela 12 izy dia zao no teneniny, verenantsika kely le izy zany. Daniela 12 dia miteny izy manao hoe vakitsika eo amin'ny 9:9. dia ahoana izy eo amin'ny 9:9 ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy rangony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony, mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. Mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo zany. Dia mikasika eo moa le mikasika le hoe le resaka hoe 5:30 andro, satria miara-miafara zany amin'ilay 304 andro. Dia mipetraka zany le fanontaniana hoe mandra-pahoviana ny hafaran'izany zavatra izany. Io zany ohatran'le tenin'le hitantsika tao amin'ny tombokase 5. Dia reo zay nampahoriana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra, reo zay novonoina teo ambanin'ny alitara ka ny rahan'izy ireo mitaraina zany eo anatrainy'Andriamanitra manao hoe mandra-pahoviana Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amin'izay ponina ambonin'ny tany. Ireo zany zay namono sy nanao atsozain'ny kristianina, nampahorin'ny kristianina. Dia hoe mandra-pahoviana ny faran'ireo fahagagan'ireo, inona nefa io faran'io zavatra zay resahana io tao amin'ny Daniela 12. Dia io le tiantsika ary amin'le Daniela 9 no ahitantsika anazy io, ao amin'ny Daniela 9. Dia vakitsika le andininy 7:30. Dia zao no teneny eo amin'ny 7:30 ny anaran'i Jesosy. Dia nandreny masina anankiray niteny eo, ary nisy masina iray koa nanao tamin'ilay niteny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Oviana zany no hafaran'izany zavatra zany, satria ny zavatra misy dia zao. Fantatsika fa raha vao miresaka le hoe mandrakariva eto izy dia io le fanatitra isan'andro, io le hoe sacrifice perpétuel, io le fivavahana aman'Andriamanitra io, leo amin'ny tempoly masina zany. Dia miresaka ihany koa le hoe fahotana mandrakariva sy miresaka ihany koa ny fanolorana ireo marobe ho fanitsaka. Dia inona ny zavatra resahany amin'izay? Miresaka zany le fivavahana amin'Andriamanitra zay potika sy rava tanteraka. Miresaka amin'le fahotana zay manjaka, satria le maro le vahoaka an'Andriamanitra zany dia zao miainao anatin'izay hoe tsy fahamarinana izay zany, satria le fivavahana tamin'Andriamanitra zany very tanteraka. Dia raha miverintsika teo amin'ny tantara dia inona ny zavatra hitantsika? Raha nijerisika teo amin'ny lafiny tantara zao a partir amin'ny taty amin'ny l'an 300 taty dia zao ny zavatra nisy teo amin'ny lesona teo amin'ny Pergamos hoe niala tamin'ny fiangonana voalohany, fiangonana apostolika, niampita naty amin'ny fiangonana katolika romanina. Izay transition zay, izay transition nisy zay zany, na ataontsika hoe izay tetezamita zay nisy zay, dia teo zany le resaka hoe lasa tafiditra tao anatin'ny fiangonana kristianina ny paganisme. Io zany le antsoina hoe syncrétisme. Inona moa le syncrétisme? Zany hoe le fitambaran'ny zavatra momba an'Andriamanitra sy ny fomban'izao tontolo izao zany lasa tafaraka. Tsy mety zany zay zavatra zay. Satria zay le zavatra efa nisy tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely fahiny dia efa nisy zay zavatra zay. Satria lasa azo atao ny manao sarivongana any am-piangonana. Lasa azo atao miankohaka eo anolohan'ny sarivongana any am-piangonana. Lasa azo atao mivavaka amin'ny olona masina. Hoe ty olona ty atao hoe olona masina dia mivavaka amin'ny olona masina. Lasa azo atao no mivavaka amin'ny relika. Zany relika zany ireny zay relika zany zay mahakasika an'ireo atao hoe antsoina hoe olona masina. Dia lasa azo ivavahana iny relika iny, ohatra hoe akanjon'iny olona iny zany iny fotsiny dia efa lasa masina iny akanjony dia azo ivavahana iny. Sombon-dambana iny azo ivavahana iny. Ohatra hoe ny fantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia azo ivavahana iny, na sombokazo kely teo amin'ny hazo fijaliana dia azo ivavahana iny. Aty ampitana ny masina zao amin'ilay Notre Dame au Paris io dia misy fotoana tsy haiko rehefa zoma angambana izy iny. Misy période zany hoe tsy haiko rehefa zoma angambana izy izay na tsy fantatra inona le période. Dia misy an'le satroka tsilon'i Jesosy ny eo amin'izareo zany dia manao culte amin'io izy, mivavaka amin'io izy. Azona fitahiana zany. Zay zany le
hoe syncrétisme zany zay zavatra zay fanambarana zany ny zavatra masina sy ny tsy masina ka anyka lasa tafiditra atao amin'ny fomba kristiana zany ny fomba n'izao tontolo zao zay no mahatonga ny hitantsika amin'izao fotoana zao de mahatonga hoe 25 décembre lasa atao hoe naterahan'ny kristy satria nafangaro le zavatra nefa 25 décembre fantatsika tsy nahaterahan'ny kristy fa 25 décembre zany fahaterahan'ny masoandro de lasa miaraka zany le izy de nakambana tao le izy ny andro alahady zany andro fivavahan'ny romanina zany ny andro natokana ho an'ny andromanitry ny masoandro zany de lasa natao hoe andro ny tompo zany zay le hoe syncrétisme lasa miaraka le zavatra zany zavatra tsy tokony miaraka lasa miaraka de lasa accepten'ny kristianina rehetra izy amin'izao fotoana zao mivavaka lahady zany manao noely sy nikarana nefa zany io le hoe vokatry le tetezamita zany io zavatra io vokatry le hoe syncrétisme zany io zavatra io le fomba paganisme fomba n'izao tontolo zao tafiditra tao anatin'ny eglizy zany de io le zavatra nisy satria ny zavatra nisy de zao le niala le fivavahana mandrakariva amin'Andriamanitra niala tanteraka zany vokatry izay fanambarana zavatra masina sy tsy masina izay zavatra nisy teo amin'ny zanak'Israely zany hitantsika zany de nisy fanavaozana zany teo amin'ny tantaran'ny Israely tonga koa zany tsika taty orinan'ny azo fijaliana zany teo amin'ny fiangonana kristianina de tratran'izay koa zany taty amin'ny apartiran'ny l'an 300 taty zany nanomboka tratran'izay zavatra zay nipetraka tanteraka nefa zany zay nametraka ny fahefan'ny eglizy taty amin'ny 508 538 tsy refesy mandidy izy satria nandidy ny olona rehetra anaraka an'izay fivavahana zay izy tamin'ny 538 tsy maintsy manaraka ny eglizy tsy maintsy manaraka ny zavatra ataon'ny eglizy de vokatra an'izay nefa de ny zavatra nisy de zao misy le hoe 1260 année io le hoe fetrandro ray fetrandroa atsasaky ny fetrandro le 1260 année io zay tapitra tamin'ny 1798 de ny zavatra nisy de zao tamin'io zay nanohatra ny fampianaran'ny eglizy de novonoana nogadraina nodorana velona no tsaraina zany ny eglizy no tsara ka rehefa ny eglizy no tsara de fahafatesana ny miandro anao zany zay de ny fahefampanjakana rehetra zay nisy de manaiky ny fahefan'ny eglizy daholo tamin'ny 1798 nefany nesorina tamin'ny eglizy zay fahefana izay satria nogadraina mihitsy ny papa tamin'izay fotoana zay nogadraina teo amin'ny ny déportena tety frantsa izy tany amin'ny château de Fontainebleau izy no nogadraina zany de nesorina zany zay fahefan'ny eglizy tamin'izay fotoana zay ka ny zavatra misy mantsy de ty miresaka tsika ny amin'le hoe verenantsika le 310 teo zany eo amin'le toko fahavalo dia ny endreny masina anankiray ny teny ao ary nisy masina ray koa nanao tamin'ilay ny teny eo mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka dia eo le hoe ny fitoerana masina nyresahana eo zany eo le hoe ny fahotana zay mahatonga fandravana dia eo ihany koa le hoe ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka izany mandra-pahoviana zany no fampiteny zay fivavahana amin'Andriamanitra zay tsy isy sy orava zany ka ho tonga hoe miainao anatin'ny fivavahana ary oroam-paratsiana zany ny vahoaka an'Andriamanitra ary zay manohatra an'izay de voahitsaka sy voavono zany mandra-pahoviana no anjakany zay fahotana zay zany ary mandra-pahoviana ny vahoaka an'Andriamanitra zany voatery tsy maintsy manaraka an'izay zavatra zay satria lasa zay zany ny foto-pampianarana zay raisina izy ireo zany zay satria ny foto-pampianaran'ny eglizy ihany no raisina zany eo anatin'izay tao anatin'izay valim-potoana zay de ny valiny de zao amin'ny andininy 510 ary hoy izy tamiko 340 andro ary no ny afaka zany de izay vao diovina ny fitoerana masina rehefa tapitra ozy izy zany zay zavatra de zay vao manino ho diovina ny fitoerana masina de 340 andro no periode no nomena teo de raha mijery tsara sika ny zavatra hitantsika eo anatin'izay 340 andro zay de jereo tsara vao nanomboka ny 340 andro de inona ny zavatra nisy famerenana ny jiosy ny zavatra natao babo tany Babilôna izy de nanamboatra ny Jerosalema sy nanamboatra indray ny fitoerana masina mba amerenana le fivavahana amin'Andriamanitra satria rava le fivavahana nipetraka nefa zay fivavahana tamin'Andriamanitra zay tao Jerosalema inona indray ny zavatra nisy nefany
rehefa niverina zay fitoerana masina zay teo Jerosalema, tonga Kristy, rehefa tonga Kristy nampilaza manao hoe zao izy Kristy dia zao mandrava ny tempoly ao izy dia afaka telona dia ho atsangako ny tempoly izy Jesosy Kristy. Dia ny zavatra nisy anefa dia ty rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia fantatsika ny fitoerana masina teto tany tsisy valeurany intsony. Fa zao hoe Kristy nitsangana any an-danitra mipetraka ankavanandrainy ny inauguré na hoe nanokatra ilay fitoerana masina tany an-danitra mba hahafahantsika indray mananatra ny vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka tsy misy manelanelana intsony zany tsika eto tany tahaka ny hoe pretra fa Kristy no manelanelansika eo amin'ny tranon'Andriamanitra any an-danitra mpisorona be eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga anazy miteny leo amin'ny Hebreo manao hoe aoka ozy izy tsika anana fahatokiana hitsofoka amin'izany fitoerana masina zany amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy ilay tsy misy kilema ozy izy amin'ny fo madio izy sy voasasa tanteraka zany voasasa ny fisainan'ny fieritreretana. Dia zay zany le hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany hoe rehefa mivavaka zany tsika zao dia tsisy le tempoly eto tany intsony zany le hoe tempoly tahaka ny tabernakely na tahaka ny tamin'ny andron'ny Solomona hoe fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra any an-danitra. Dia ny zavatra misy amin'izay nefa dia zao izay zany le fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa zao rehefa tonga taty amin'ny taona 70 rava tanteraka amin'izay ara le satria ny jiosy zany tsy ninon'ny Jesosy Kristy dia mbola nanohy ihany izy nivavaka tamin'ny tempoly. Taty amin'ny taona 70 anefa dia zao voko faminaniana koa izy io rava tanteraka Jerosalema mainy tempoly zany voaroaka tao Jerosalema ihany koa ny jiosy rehetra. Izay no natonga hoe tamin'ny 1948 voatavaverina tany amin'ny tany indray ny jiosy zany 1948 izy voatavaverina tany indray. Ny zavatra misy anefa dia zao hitantsika efa taorianan'i Jesosy Kristy zany dia zao le fifandraisana amin'Andriamanitra araka ilay tenenina teo hoe efa mifandray direct amin'Andriamanitra tsika any an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpisorona be ho tsika. Tonga ny l'an nanomboka teo amin'ny l'an 300 amin'izay dia nanao satria efa vita zany le transition teo amin'le hoe fiangonana Pergamosa. Efa lasa ty amin'ny fiangonana katolika romanina indray ny fiangonana kristianina zany. Dia ny zavatra hitantsika dia zao na dia nisy ary zany fampianarana zany niraisina teo amin'ny apôstôly hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra direct tsika naverin'ny eglizy indray zany le hoe pretra. Naverin'ny eglizy le pretra dia lasa ny pretra no mba nalalana amintsika amin'Andriamanitra. Zay le teneniko antsika teo hoe le syncrétisme zany lasa tsy araka ny soratra masina le izy. Dia ny zavatra nisy anefa dia ty hoe hitantsika fa rehefa rava Jerosalema rehefa rava ny Jerosalema sy ny tempoly dia efa naverin'Andriamanitra ny jiosy nanamboatra amin'izay ny tempoly zay. Rava ihany koa nefa ny tempoly tamin'ny taona 70 taorian'i Jesosy Kristy. Zany hoe koa tsy midika hoe andeha hanamboatra indray satria le tempoly dia zao iny efa tsisy makitika intsony fa any an-danitra iny fa ny tempoly zay resahana eto zany dia zao iza indray ny tempolin'Andriamanitra velona. Isika zany ny tempolin'Andriamanitra velona isika zanak'Andriamanitra. Satria izay mihitsy ny tenenin'ny soratra masina raha raisika kely le izy zany atao amin'ny Korintianina voalohany toko 7 Korintianina voalohany toko 7 dia vakitsika ny 9:4. Ahoana izy eo amin'ny 9:4 manao hoe tsy fantatrareo va fa ny tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Satria isika efa mivavaka direct zany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy eo amin'ny efitra masina indrindra. Dia tsika zany tempolin'Andriamanitra satria fanan'Andriamanitra no miasa direct ao anatintsika eo. Dia ahoana ozy izy? 9:4 teo tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Zay no mahatonga antsika rehefa mivavaka dia manino mangataka ny fanahy masintsika mba hiasa ao anatintsika eo. Satria raha tsy miasa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra dia tsy ho tafaray amin'Andriamanitra tsika satria le fanahy masina mipetraka ao anatintsika ny ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra.
ka mba hahafahany fanamasina mitoetra ao anatintsika fa tsy miala ao anatintsika dia zao manino mila miambina mandrakarivotsika raha misy zavatra tsy mety ataontsika dia mibebaka tsika mangataka ny raha zanak'ondry anadio sy anasatsika tsy fantatrareo fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo lasa tsika zany ny eto an-tany lasa tsika ny tempolin'andriamanitra velona fa tsy ny taberina kely intsony na hoe tahaka ny tempolo tamin'ny andro Solomona intsony fa tsika ny tempolin'andriamanitra velona fa reny toerana izay ivavahana reny zany tahaka ny hoe trano fiangonana zany dia reny le tahaka ny reny eglizy hitantsika reny dia reny atao hoe trano fiangonana reny toerana lieu d'assemblée reny na mety hoe any amin'ny efitranotsika manao fotoam-pivavahana na mety hoe any amin'ny salle de classe tsika manao fotoam-pivavahana na hoe grande salle tsika manao salle-pivavahana na mety hoe mitoerana zay namboarina atao eglizy ny trano-pivavahana reny zany dia zao hoe lieu d'assemblée reny trano natao iangonana reny fa ny tena tempolin'andriamanitra zany isika fa tsy reny toerana reny toerana reny dia trano fiangonana ireny fa tsy hoe ty toerana ty dia tena masina be trano fiangonana reny fa itsika ny tena tempolin'andriamanitra velona ka naiza misy atsika dia raha ao amin'andriamanitra sika ny fanan'andriamanitra mitoetra ao anatintsika dia tafaray amin'andriamanitra foana tsika fa tsy hoe tsy maintsy mandeha any amin'ny trano fiangonana vao tafaray amin'andriamanitra no hoe any amin'ny eglizy vao tafaray amin'andriamanitra toerana ivavahana reny fa isika ny tempolin'andriamanitra velona isika zany mila manina mila diovina zany isika zay no mahatonga azy eo amin'ny andininy ravakitsika eo amin'le andininy fa fito ambin'ny folo dia ahoana izy andininy fa fito ambin'ny folo averentsika vakina le andininy fa enina ambin'ny folo dia farantsika amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo tsy fantatrareo fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanan'andriamanitra mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra dia mba ho sombain'andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'andriamanitra dia ianareo izany zany hoe isika zany le tempolin'andriamanitra itoeran'ny fanan'andriamanitra ka raha misy zany manimba ny tempolin'andriamanitra io dia manao dia mba ho sombain'andriamanitra kosa izy satria masina ny tempolin'andriamanitra dia ianareo zany hoe ity tempolin'andriamanitra ity zany rehefa nandrain'i Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainako ahako nanao fanekena tamin'ny Kristia nanaiky nitafy an'i Kristia tamin'ny alalan'ilay batisa satria zay rehetra natao batisa amin'ny Kristy no mitafy any Kristy ary tonga zanak'andriamanitra izy dia zao rehefa tonga nandrain'i Kristia zany dia zao tonga tempolin'andriamanitra itoeran'ilay fanan'andriamanitra efa lasa ny zavatra taloha izy indro tonga vaovao ankehitriny zany hoe ny fanaonao taloha zany efa lasa daholo iny satria tonga amin'ny fibebana tanteraka ianao satria ny olona andrain'i Kristy ho atao batisa zany dia ny olona mibebaka zany miala amin'ny faratsiany sy miala amin'ny tsy famendreny rehetra ianao zany mibebaka miala amin'ny faratsinao rehetra mba handraisanao any Kristy Jesosy ka ankehitriny zany ianao rehefa tonga rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia lasa tempolin'andriamanitra ianao ka ianao tempolin'andriamanitra iny dia zao tsy azonao arorotsy ho paratsiana tsony tempolin'andriamanitra io fa raha manao manimbazimbana io ianao dia ho sombain'andriamanitra ianao satria zay manimbana io dia sombain'andriamanitra dia io zany le zavatra resahantsika hoe rehefa tonga zany le 1844 hoe ho diovina indray ny fitoerana masina ino ny fitoerana masina dia hidiovina ianao io fitoerana masina zay ho diovina io ianao io satria nahoana simba io fitoerana masina io raha ara-tandindona le izy teo amin'ny tantarany zanak'Israely simba le fitoerana masina dia naverin'andriamanitra tamin'ny fahababona zanak'Israely nanamboatra an'izay fitoerana masina simba zay taorianan'i Jesosy Kristy indray ininona zavatra nisy simba ihany koa io fitoerana masina io zay efa namboarin'i Kristy tamin'ny alalan'ny rano zay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana fanekena vaovao no nataon'i Kristy simba tanteraka noho ny paganisme noho ilay transition zay nisy ny vokatr'ilay pergamosy satria lasa tafiditra tamin'ny fomba kristianina ny fomba gentilisme any ka afaka tanteraka zany resaka sabata zany inge alady ny vavahan'ny kristianina ny akamaroany sabata zany am'izao fotoana zao tsika vao mety hoe manomboka hoe misy mitandrina zany sabata zany fa tamin'ny raha ataontsika hoe amin'ny 1844 iny resahana mbola tsisy fiangonana ny tandrina nge zany talohan'izany 1844 zany mbola tsisy fiangonana ny tandrina zany sabata zany
zany hoe foana tanteraka zany le fivavana tamin'andriamanitra sy le teny hoe firaisana amin'andriamanitra araka ny teniny dia zay no mahatonga le resaka le hoe fitsarana zany hoe isy zavatra ho ataon'andriamanitra amin'ny 1844 io dia fitsarana misy fitsarana ho ataon'andriamanitra satria ny zavatra resana dia eto hoe mandra-pahoviana no mbola ho fanitsahana ny olona masina ny mbola hitoeran'ny fahotana zany sy ny amin'ile resaka ihany koa le hoe fanatitra isan'andro zany dia hoe mandra-pahoviana zany ny efaran'ireo zavatra reo dia zao le izy dia hoe rehefa verenantsika vakina kely le izy zany ao amin'ny Daniel teo verenantsika le izy mba tsy tenenana foana Daniel toko fahavalo Daniel toko fahavalo verenantsika kely le izy Daniel toko fahavalo dia vakitsika ny andininy vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo Daniel toko fahavalo dia ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia zao ny fiteneny eo eny ny alehibe izy ka niady tamin'ny komandin'ireo marobe ary nesorony taminy ny fanatitra isan'andro ary ny fitoerana masina noravana ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana dia nazerano amin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady nambinina dia nandreny masina anankiray ny teny eo ary nisy masina iray koa nanao tamin'ilay ny teny eo mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka ary hoy izy tamiko 740 andro ary noho ny afaka izany dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina hitantsika teo fa nambinina izy tamin'ny zavatra nataony le fahefana le pouvoir oppresseur io zany nambinina izy tamin'ny zavatra nataony satria niady tamin'ny komandin'ireo marobe izy nanohatra an'andriamanitra izy dia inona ny zavatra nesorony ny fanatitra isan'andro izy izy nesorony zany fivavahana amin'andriamanitra io tafasaraka amin'andriamanitra ny olona ary ny fitoerana masina noravany ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro zany hoe le vahoaka an'andriamanitra zany io ny marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana natolotra azy noho ny fahadisoana zany hoe lasany zany reo vahoaka an'andriamanitra reo natolotra azy noho ny fahadisoana teo ambanin'ny fahefany zany tao anatin'ny fahadisoana zay napetrany zio zany ny zavatra misy eto zany dia zao usurpation zany ny zavatra misy eto ny fakana ny toeran'andriamanitra zany no zavatra nisy eto raha andriamanitra zany ny komandin'ireo marobe dia zao niady tamin'ilay komandiny marobe izy nambinina izy tamin'ny zavatra zay nataony satria navelan'andriamanitra nitranga ilay zavatra araka ny faminaniana nesory ny fanatitra isan'andro noravany ny fitoerana masina natolotra azy noho ny fahadisoana ihany koa ny vahoaka marobe ozy izy dia nazerany tamin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady nambina ny tena nazerany io fahamarinana io inona ny zavatra nisy tao amin'ny fiangonana naroroaparatsiana ny fiangonana vokatra n'izay zavatra zay nge natonga ny protestanta nyvoaka tao amin'ny eglizy katolika satria nanohatra n'izay fotom-pampianarana zay nampahoriana reo nandritra n'izay 1260 ane ny fampahoriana ny kristianina zay nanohatra ny fampianaran'ny eglizy vokatra n'izay zavatra zay dia aona izy izy dia nandreny masina anankiray ny teny aho ary nisy masina iray koa no tamin'ilay teny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva ny amin'ilay fanatitra zay nesorina io zany sy ny fahotana mahatonga fandravana ny amin'izay zavatra tsy mety eo anivon'ny fiangonana zany zay iainan'ny fiangonan'andriamanitra sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ro marobe ho fanitsaka mandra-pahoviana zany ny anitsahana ny fitoerana masina ny toeran'ny fahadisoana amin'ny fitoerana masina io mandra-pahoviana zany zay zavatra zay dia mamaly izy andin'ny faefatra ambin'ny folo ary hoy izy tamiko 740 andro ary noho ny afaka zany dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina any amin'ny 1844 zany ny mahatanteraka n'izay faminaniana zay dia hitantsika eo amin'ny tantara fa tonga ny 1798 nesorin'andriamanitra le fahefan'le pouvoir oppresseur le papahory ity rehefa niala zay fahefan'ny pouvoir oppresseur zay
mbola tsy tena tafaverina le fahamarinana le fahifanana nitsaka no nesorina fa le fahamarinana mbola tsy niverina fa rehefa tonga aty amin'ny 1844 zany izay zany vao manina izay vao miverina tanteraka amin'izay zany fahamarinan'Andriamanitra io le fivavahana amin'Andriamanitra velona zany tanteraka le teny manao hoe mandra-pahaviana satria reto le olona masina roa miteny reto ange niteniny anankiray miteny an'ilay anankiray manao hoe mandra-pahoviana ozy izy ny fahatamperany reo fahagagany reo dia hitantsika koa izy amin'ny Daniela toko fahavalo hoe mandra-pahoviana eo amin'ilay andininy faefatra amby folo niteny manao hoe aroa izy tamiko andininy fahatelo amby folo azafady tapany faharoa mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva ozy izy mandra-pahoviana dia mamaly amin'ny faefatra amby folo 304 andro zany hoe misy zavatra andrasan'le vahoakan'Andriamanitra zany miandrandra zany izy ovian'Andriamanitra mba hitsarahanao amerenanao an'le fahamarinana dia nanao ahoana no tsaran'Andriamanitra le pouvoir oppresseur nesorina zay fahefana zay tamin'ny 1798 satria teo izy le déporté nalainy général Berthier tany Roma izy nasosy tany teto Frantsa dia no tao Fontainebleau izy no natao sestany zany teto Paris zany dia ny zavatra nisy anefa dia zao le fahamarinana mbola tsy tena niverina tanteraka mbola nisy zavatra mifamaofao tao anelanelan'izay dia taty amin'ny 1844 zany vao niverina tanteraka zay fahamarinana sy ilay fanatitra isan'andro zay amin'Andriamanitra niverina le culte tamin'ilay vrai Dieu zany fa tsy teo ambany fahefan'ilay usurpateur atsony fa naverin'Andriamanitra iny teo mivahoaka ny fahamarinana tanteraka iny fa mba hahafahantsika mijery an'izay zany dia hojerentsika zany hoe ahoana ary zany ny fomba niverenan'izay zavatra zay teo amin'ny tantara dia efa niresahantsika kely teto izy io tamin'le fampianarana ny Philadelphie rehefa nianatra ny fiangonana Philadelphie tsika dia ho relatentsika eto zany le izy hoe ahoana tokoa ny zavatra nitranga zany araky ny tantara dia tsy maintsy miaingana ny fiangonana Philadelphie zany tsika araky ny tantara hoe inona ny zavatra nisy teo amin'ny fiangonana Philadelphie mifara amin'io 1844 io dia izay zany no ho resahantsika izany mba hahafahantsika zany mahafantatra tsara mikasika le hoe 1844 dia tsy maintsy miverina indray zany tsika any amin'ny tantaran'ny fiangonana Philadelphie zany sy tamin'ny période zay nisy an'izay fiangonana Philadelphie zay hiatantsika ny fiangonana Philadelphie moa zany dia any amin'ny apokalypsy toko 7 no ahitantsika anazy io apokalypsy toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 apokalypsy toko 7 dia ny andininy azafady toko 7 apokalypsy toko 7 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 zany no misy anazy io marihana fa io période io zany dia io antsoina hoe fotoanan'ny fiangonana secte zany izy io na hoe fotoanan'ny secte zany io période io zany hoe période io zany antsoina hoe période des sectes na hoe le temps des sectes zany satria teo ny nanomboka rehefa nivoaka teo amin'ny fiangonana protestante dia lasa nisy fiangonana kely betsabetsaka nifotra zany dia ireo le antsoina hoe fiangonana évangélika izany zao ny tenena atao amin'ny andininy 7 ahoana izy izy andininy 7 ato vakitsika toko 7 andininy 7 ny anaran'i Jesosy ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Philadelphie izao no lazain'izay masina ilay marina izay manana ny fanalahidin'i Davida izay mamoa ka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa izao no lazain'izay masina ozy izy efa nianarantsika tamin'ny fiangonana Philadelphie izy io fa izy io miteny io Kristy io miteny io zany izao no lazain'izay masina ilay marina izay manana ny fanalahidin'i Davida ozy izy izay mamoa ka tsy misy anidy ary manidy ka tsy misy amoa eto zany dia zao inona ny zavatra mitranga ilay manana ny laklean'i Davida no miteny eto zany izay manokatra ozy izy ka tsy misy manidy ozy izy arak'ilay teneniny teo zany averiko kely le izy teo izay mamoa ozy izy ka tsy hisy anidy
izay mamoka tsisy aniny zany hoe eo am-pelantanan'i Kristy zany ny lakle izy ny tompon'ny lakle Jesosy ny tompon'ny lakle tao anatin'ny periodin'ny faminaniana dia nomenan'le pouvoir oppresseur ny lakle nanana fahefana izy fa zao eto amin'ny fiangonana Philadelphie dia izy ny manana anentanan'i Kristy ny lakle eto izay mamoka tsy misy manidy zany hoe nisy zavatra nisokafana zany teto amin'ny fiangonana Philadelphie teto ary periode io dia zao raha eo amin'ny tantara no jerena dia zao hoe raha ny eo amin'ny tantara no jerena dia zao hoe fotoana ny resaka hoe mission zany io teto Europa zany ny amin'ny fanaparitahana ny filazantsara fotoana ny periode hoe mission zany fanaparitahana ny filazantsara ary tsy teto Europa ihany fa presque manerana n'izao tontolo zao io periode ny fiangonana Philadelphie na tany Afrika zany na tany Azia zany na tany amin'le hoe Nouveau Monde dia any Amerika izany ny periode nisy an'ity fiangonana Philadelphie ty dia teo 1755 hatramin'ny 1800 taty zany no nisy an'ity periode ny fiangonana Philadelphia izany dia ireto satria eto ny zavatra resantsika hoe période des sectes io na le temps des sectes zany dia marina tsara fa io mouvement io zany dia zao niala tamin'ny fiangonana protestante zany izy io vokatry ny fifoazana zay nisy teo amin'ny fiangonana protestante satria fantatsika tsara fa ny fiangonana protestante zay nisy dia zao ny onona zany ny protestante tamin'ny fotom-pampianarana azy niraisiny tamin'ny alalan'ny Luther na ry Calvin na ry Jean Hus zany hoe ny onona zany izy ireo tamin'ny fampianarana zay niraisiny ireo mpanavao mpivavahana fa raha nisy fampianarana vaovao dia tsy nandray an'izay izy fa ny anazy hoe reto any ny fampianarana zay nentina taminay dia ino niraisiny zay no natonga le afatra teo amin'ny fiangonana protestante zay nilaza manao hoe eo amin'ny toko 7 andininy voalohany tapany faharoa manao hoe fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro tsy tanteraka zany ny asan'ity fiangonana ity dia toy izany dia miambena ka oreny tsara ny zavatra sisa zay efa saika maty fa tsy hitako tanteraka ny asanao teo anatrehan'Andriamanitro izy zany hoe satria tsy tanteraka le asan'ity fiangonana ity teo anatrehan'Andriamanitra nanana anarana ho velona izy kanjina n'iny maty an'le anarana satria tsy tanteraka le asany vokatra an'izay nefa dia zao nisy tenenina teto amin'ity fiangonana Sardis ity teo amin'ny fiangonana protestante zany eo amin'ny andininy 7 dia ahoana izy dia tsarovy ny amin'ny andraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba ozy izy tsarovy ny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba ny amin'izay fampianarana andraisanao zany dia tany mafy ka mibeba zany hoe antso zany no natao teto tamin'ny fiangonana Sardis io antso io nefany ny sisa tao Sardis no nandray an'io antso io fa tsy ny fiangonana tsy ny mponina rehetra tao Sardis no nandray an'io antso io dia rehefa nandray an'io antso io zareo dia nanao vokatr'izay fifoazana zay dia nivoaka tao amin'ny fiangonana protestante izy vokatr'izay dia nivoaka tao amin'ny fiangonana protestante izy io ary ianao koa raha vao tsy manaraka ny fampianarana fototra zany koa dia lasa manao lasa voahenjika ihany koa ianao ohatrany tamin'ny andron'ny katolika rehefa manohitra ny fampianarana katolika dia voahendrika ihany protestante eto ihany koa ireo zay nahita fampianarana vaovao tsy nekeny ny fototra zay nisy dia nivoaka tao amin'ny fiangonana protestante ihany koa izy reto dia rehefa nivoaka tao izy dia eo zany le hoe lasa hoe révolution religieuse zany tamin'izay vanim-potoana zay raha zay ny azo ilazana anazy zany satria nivoaka tao koa zany reto fiangonana mouvement ireto zany ary mouvement io zany le antsoina hoe ireo zany teo zany nahaterahan'le hoe église évangélika zany raha zay ny azo ilazana anazy teo no nahaterahan'ny église évangélika izany dia ny tena hoe ino moa ny anarany zany ny tena fiangonana ny tena hoe tsy haiko milaza an'le izy hoe ny tena hoe mouvement natanjaka tamin'izany zany na hoe ny fihetsika natanjaka tamin'izay zany nivoaka avy teo amin'ny église protestante zany
dia ny batista zany ny tena natanjaka tamin'izany vanim-potoana zany dia rehefa aveo moa voaka taoriana zany resaka hoe pentécôtiste ny témoin de Jéhovah ny mormon sy ny sisa zany tateoriana fa ny batista zany ny tena natanjaka zany tamin'io période io zany ka raha tamin'ny andron'ny katolika zany ireo zay nanohatra ny fiangonana katolika natsoina hoe hérétika noho ny antsonana azy ireo protestanta zany natsoina hoe hérétika satria nanao hérésie nanohatra le fotom-pampianaran'ny eglizy na ny dogman'ny eglizy dia ireto indray zany a dia nivoaka ataon'ny fiangonana protestanta dia natsoina hoe secte indray zany reto satria nivoaka zany reo dia ireo natsoina hoe secte indray zany ny antsonan'reto vahoaka izay nivoaka avy tao amin'ny fiangonana protestanta ireo zany ka amin'izao vanim-potoana zay misy atsika amin'izao fotoana zao zany a dia mbola misy tavelany amin'ireo mouvement reo fa ny sasany kosa zany maro ny farava zany fa amin'izao fotoana zao zay ireo zay tavela zany dia tena manana ny toerana zay misy azy koa eo atrehan'ny fanjakana zany ary tena lasa fiangonana ngezabe zany ireo zay tavela amin'izao vanim-potoana izao fa hoajantsika aloha ny amin'ny lesona iny zany fa toizantsika zany izy amin'ny lesona arariva mijery an'izay zavatra zay tsika mandrapatonga le hoe 1844 dia inona moa zany no nitsanga tamin'ny 1844 io zany rehefa tonga amin'io zany tsika zay ny fotoanantsika efa hivavaka tsika isotra an'Andriamanitra ametraka zao fotoana izao indray ambavaka izany tomporay masina sy tsara indrindro misaotra anao zay raha afaka niara-ny anitra sy nandinika ny teninao teto no ny fahasoavanao na fahaly natotosa sy nanytanteraka izany tsy tamin'ny herinay no nitanjaka rehefa tamin'ny fanahinao rery ihany dia raina mandrakizay ny anaranao raha io dia raina mandrakizay ny anaranao Kristy io amin'ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany teto anatrehinao misy saotra ray nampianaranao nay ny teninao halleloia amen mandram-piona indray ary fampitoana indray tsika amin'ny lesona manaraka indray zany